Falimerabanao ndray amin'ity fandaharan'ny GSMMB ity zay tsy fampianarana izy androany fa toriteny fampahirezana fotsiny ho anao ary ny akatsika ny fampahirezana dia avao amin'ny Isaia toko fa 3:7 andininy voalohany ka hatramin'ny fa 3:10. Isaia toko fa 3:7 andininy voalohany ka hatramin'ny fa 3:10 zay vakitsika. Fankehitriny zao no lazain'ny tompo zay nahary anao ry Jakobo sady namolavolanao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso anao tamin'ny anaranao, ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay fa tsy handoro anao ny lelafo. Fa izany Tompo Andriamanitra ao dia ny Ray Aman-sy n'Israely mpamonjy anao. Omeko fanavotana anao Ejipta ary hosolonao Kosy Seba. Satria sarobidy eo masoko ianao ary be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko hosolonao ary firenena no solony ainao. Aza matahotra fa momba anao hitondra ny taranaka avy any antsinanana ary avy any andrefana no anangonako anao. Ny avaratra dia ilazako hoe omeo ary ny atsimo hoe aza zonona. Alao ny zanakao lavitra sy ny zanako vavy avy any amin'ny farany tany, dia izay rehetra natsona amin'ny anarako sady nohariko voninahitro dia izay nivolavolaiko sy nataoko. Eto mivoaka ny olona jamba nefa manamaso ary marenina nefa manatsofina. Aoka iangona ny firenena rehetra ary aoka ivory ny mponina. Iza tamin'izy ireo no nanambara izany? Iza tamin'izy ireo no nanambara tamintsika izay niseho taloha? Aoka hoentiny anamarina azy ny vavolombelony ary aoka hoe nono ireo mba hiaiko hoe marina izany. Ianareo ny vavolombeloko ny tompo sady mpanompoko izay nifidiako mba ahafantaranareo sy hinonareo ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Talohako dia tsy misy Andriamanitra voaforona sady tsisy andimby izao dia izao ihany ny tompo ary tsy misy mpamonjy afa-tsy za. Izany no nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy misy olo-kafa teo aminareo ary koa ianareo ny vavolombeloko ny tompo ary izao no Andriamanitra. Eny hatramin'izany andro izany dia izao no izy ary tsy misy maharombaka ny eto amin'ny tanako, miasa ka iza no asakan'izany. Zay Isaia 3:7 zay efa haitsika ihany ny sasatsasany misy andininy tena tiatsika kristianina zay mihitsy no entitsika efa paherezana zao maraina zao satria rehefa mijery ny manodidintsika tatoato dia varinitsika mijery mandinika ny aretina coronavirus ohatra, dia mijery ny fikoropahan'ny olona eto sy eroa, dia variana antsika mibanjina ny fitaitainan'ny olona amin'ny aretina sao dia arary, sao dia hotratry ny aretina, sao dia hovoan'ny aretina, ny fitaitainan'ny olona amin'ny hohanina enjehana daholo miazakazaka mividy zavatra etsy eroa satria sao dia tsisy hohanina tsony, ny fanararotany sasany amin'ny vidiny zavatra ao anatrihan'izay, ny vidin'entana izay miakatra be dia be mihitsiny amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny amin'ny asa, mandeha ve ny asa be dia be, ny asa tapaka tsy miditra intsony ny fidiram-bola sy ny isan-karazany dia mifantokany ny saitsika, mifantokany ny zavatra rehetra ataontsika satria izany rehetrarehetra izany dia olana daholo izay menjady ny tsirairay. Eny mety mbola misy ary ny tsy voatanisa ny olana sasany izay mety mahazo anao manokana, mitranga aminao manokana eo anatrihan'izany dia lasa tsy mahita afa-tsy izay tsika. Lasa zay ny eo anoloantsika, lasa zay no olana ngeza be, zay no hitantsika sy tsisy afa-tsy zay no eo anoloantsika. Dia kivy ambony any, anahoana ty fiainana, anahoana ny rapitso. Dia eo anatrihan'izay zavatra zay no hitaritako anao androany hoe andaotsika hijery an'Andriamanitra andaotsika hibanjina an'Andriamanitra fa ny olana io efa eo foana ary ny mpanjirantsika an'Andriamanitra dia hijery toetra an'Andriamanitra anankifito tsika izay nitsoahana avy aty Isaia 3:7 ty. Dia ireo toetra an'Andriamanitra ireo zany no entiko ampaherezana anao amin'ny olana rehetra izay mitranga aminao isan-karazany amin'izao fotoana izao. Ny toetra an'Andriamanitra voalohany ho jerentsika dia izao hoe ny fahazahoana antoka. Rehefa mijery an'Andriamanitra ianao dia mahazo antoka satria amin'ity Isaia toko fa 3:7 ty
dia miverina indroa ny teny hoe aza matahotra ianao. Indrindra ny voalohany dia efa miteny izy hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso anao tamin'ny anaranao aho, ay ianao, aza matahotra. Ny andiny ny fahadimy dia mbola averina iteny hoe aza matahotra fa momba anao aho. Zay ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika voalohany, satria ny tahotra mampahory. Ny tahotra raha mifitentsika azy dia miparalize, tonga dia tsy mahavita nininona tsony ianao rehefa feno tahotra ny fiainanao, tsy afaka mieritreritra tsony, tsy afaka manao nininona tsony fa dia tavely eo ianao. Dia tsy hitanao zany zay tokony atao. Ary ny zavatra olana amin'ny tahotra dia zao hoe ny tahotra tsy manovana inona na inona amin'ny toe-javatra iainanao, fa dia ianao fotsiny ny oro be ao anatinao ao no ny tahotra zay mangejanao. Ary dia vao mainka manampitrotraka nefa olana efa atrehanao ny fatahoranao. Dia ny tenin'Andriamanitra hoe tena mandrisika mihitsiny, aza matahotra, aza matahotra. Zay ny zavatra voalohany reo amin'jeren'Andriamanitra tsika, dia ny teniny izay averimberiny foana hoe aza matahotra. Ary mila manana an'izay fahazahoana antoko izay tsika. Fa maninona ny tsy tokony atahotra dia ny toetra an'Andriamanitra faharoa dia zao hoe satria momba antsika izy noho ny fomban'Andriamanitra antsika. Zay ny antony tsy ilaina matahotra, satria le Andriamanitra lehibe dia momba antsika. Dia andiny fadimy teo hoe aza matahotra fa momba anao aho. Miaraka amintsika foana io Andriamanitra io. Eritrereto hoe raha ny olona ingeza be zany miaraka aminao dia inona ny atahoranao. Ohatra ny ankizy kely izay miaraka amin'ny rainy dia tsy matahotra tsony. Fa ny antsika tsy le ray fotsiny fa le lehibe indrindra le raintsika any an-danitra mihitsy no miaraka aminao isan'andro. Inona ny mbola ahinao sy atahoranao. Ary io Andriamanitra io amin'ny andininy fahatelo dia zao no lazainy hoe izany Jehovah Andriamanitra ao dia ny ray masin'Israely mpamonjy anao. Tsy hoe miaraka fotsiny izy dia miarakaraka eny, fa mpamonjy anao. Tompo Andriamanitra ao, ray masin'ny Israely. Zay io Andriamanitra miaraka amintsika io. Ary na Jesosy Kristy koa ary any amin'ny Matteo 7:20 dia efa miteny izany hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ny tompo fahefana rehetra na ny an-danitra na ety an-tany dia ilay Jesosy Kristy. Dia nefa zao no lazainy amin'ny andininy faha-20 hoe indro za momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Raha azonao antoka tahaka izany hoe ny fomban'Andriamanitra anao, maninona ny mbola matahotra ianao eo anatrehan'ny zava-misy izay mandalo amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainanao. Ny toetran'Andriamanitra fahatelo dia zao hoe isika ne fananany koa e. Maninona izy momba antsika, maninona izy miteny antsika hoe aza matahotra, satria aza isika. Zay le andininy voalohany lazainy teo hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso anao tamin'ny anaranao ay ianao, ay ianao, an'Andriamanitra ianao. Eny zanany, fa anaty zanany ara dia asany tanany ondry fiandrony ozy izy. Ny andininy fahadimy moa dia haitsika tsara hoe an'Andriamanitra tsika, satria maninona, satria malaly eo masoko ianao ary be voninahitra ianao sady tiako. Ny dikateny protestanta fanitsina fahenina moa dia milaza azy tsara araka ny teny hebreo hoe sarobidy eo masoko ianao ary tiako ianao. Le Andriamanitra momba antsika dia Andriamanitra tia antsika ary sarobidy ho azy isika. Amin'ny andininy fahatelo maninona sarobidy ho azy isika dia satria ozy izy hoe omeko fanavotana anao Ejipta ary hosolonao Ikosy sy Seba. Ny tontolo manodidina an'ity Isaia 7:20 ity dia ny zanak'Israely tany fahababoana. Dia zay mihitsy no lazainy mba ahazahoana Andriamanitra ny Israely avy any fahababoanan'ny Babilôna dia mila nivarotra, nafoy, nanao avotra ny namela ny Ejipta sy Kosy ary Seba izy mba ahafahany mahazo ny Israely. Ary zany koa no nataony antsika. Nataony antsika dia lehibe lavitra no Ejipta sy Kosy ary Seba, satria ny zanany mihitsy nefa nomeny ho solontsika. Raha isika ny tokony ho very, ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, dia Jesosy Kristy no nafoin'Andriamanitra nidina tetỳ ambonin'ny tany ho faty hisolo antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Zay no mahatonga antsika ho azy.
ny rany Jesosy Kristy nanavotan'Andriamanitra atsika mahatonga atsika hoe fananan'Andriamanitra manokana. Zay ny asan'io rany Jesosy Kristy hoe tsy le miaro anao tsy voan'ny aretina fotsiny ny asan'io, fa le mahatonga anao zanak'Andriamanitra, mahatonga anao fananan'Andriamanitra manokana. Ay anao ozy izy zay nambaran'ny ten'Andriamanitra teo. Ary ny antony zany tenoho ny fitiavany atsika. Malaly eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Fitorim-pitiavana ngezabe tsy misy ohatr' zany ny nambaran'Andriamanitra amintsika. Noho ny fitiavany atsika, dia noho io fitiavany atsika io dia tsy misy mahasaraka n'io fitiavana io ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanao satria ny zanany mihitsy ary rehefa nafony hamonjy anao dia tsy misy mahasaraka n'io fitiavana ianao io. Zay lazainy eo amin'ny Romanina 9:7-7 sy 9:7 hoe eny matoky ao izy Paoly, tena azoko antoka ao izy Paoly fa nafahafatesana na fiainana. Dia ry amin'ny farany ery dia ozy hoe tsisy asaraka atsika ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe na maty ianao, maty n'inona tsy fantatro, maty ny aretina na maty amin'izao na maty ny accident na inona, na maty ianao na velona ianao dia mbola tian'Andriamanitra foana ary tsy misaraka aminao mihitsy fitiavan'Andriamanitra. Ary fitiavan'Andriamanitra tsy hoe tiany fotsiny ianao dia avelany amin'izao fa karakarainy ary miaraka amin'ny foana. Dia fahafatesana mifanohitra fahafatesana ny fiainana. Dia miteny indray izy hoe anjely dia mifanohitra amin'ny anjely ny fahefana. Ninona ataon'ny anjely, ninona ataon'ny devoly, dia tian'Andriamanitra foana ianao, tsisy mahasaraka ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy zany. Na ny ambony ninona zavatra nataony zavatra ny ambony ihany, ninona zavatra ataony any ambany ihany, dia tsy mahasaraka anao ny fitiavan'Andriamanitra zany, fa tiany foana ianao ary karakarainy foana ianao ary miaraka aminao foana izy satria tiany ianao. Ary dia lazainy koa hoe na ny zavatra ankehitriny, inona ny zavatra ankehitriny lalovanao mampatahotra anao mafy eo, ary inona ny zavatra ho avy, anahoana mivoatra ny coronavirus io raha pitso raha afaka pitso, na ny ankehitriny na ny zavatra ho avy, na inona amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy zany. Satria azy ianao, zanany ianao, tsy asan'ny tanany fotsiny ianao fa zanany ianao ary adidiny ianao. Ny toetran'Andriamanitra fahaefatra dia ny fihavana. Io Andriamanitrantsika io dia miavaka amin'ny Andriamanitra rehetra, na azy tadiavanao vonjy rehetra dia tsy misy tahaka an'io Andriamanitra io. Ny 9:12 dia zay lazainy hoe izaho dia izao ihany ny Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Tsy misy afaka hitady vonjy aiza ianao, any amin'ny vola, any amin'ny fitsaboana, any amin'ny sakafo be dia be, any amin'ny kely malaza, any amin'ny dadarabe, any amin'ny fivavahana isan-karazany, afaka mitady ihany ianao, fa tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. 9:10 eo aloha dia ozy hoe izany ho izy. Talohako tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsisy andimby aho. Miavaka eo Andriamanitra, tsisy tahaka an'io raha mbola Andriamanitra eto ambony tany, na Andriamanitra fivavahana iza na Andriamanitra fivavahana iza dia tsisy tahaka anazy. Ny lazainy eo amin'ny Kolosianina 1:17 raha miresaka Jesosy Kristy, raha miresaka momba an' Jesosy Kristy Paoly. Kolosianina 1 dia vakitsika nomboka amin'ny 9:12 izy hoe fa tao aminy, tao amin'ny Jesosy Kristy nahariana ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, fanjakana, na fanapahana, na fahefana, dia Jesosy Kristy nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Sady ho azy zany dia tiany ngezabe. Io Jesosy Kristy io ny talohan'ny zavatra rehetra ary ao aminy no aretany zavatra rehetra. Raha ao amin'ny Kristy ianao dia izy no antony nahariana ny zavatra rehetra. Izy talohan'ny zavatra rehetra fa ny zavatra rehetra koa dia ao aminy aretany zavatra rehetra. Tsy zavatra rava zany raha ao amin'ny Kristy, fa maharitra ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Ny fahadimy dia fanavaozana. Raha ny tenitsika tery amin'ny voalohany iverenao kely hoe ny fahazaonantoka miaraka amin'io Andriamanitra io satria miteny hoe aza matahotra. Fa maninona no tsy tokony atahotra tsika satria momba antsika izy. Ny faharoa. Fahatelo dia fananantsika. Ary ny fahefatra ilay hitantsika teo dia miavaka io Andriamanitra io. Raha fananantsika dia miavaka io ary manavao io Andriamanitra io
ny andiny fafito amin'ny Isaia 7:20 teo dia zao lazainy hoe izay rehetra tsona amin'ny anarako sady noariako voninahitro dia izay ny vola volaiko sy nataoko. Teo tsika nijery hoe Jesosy Kristy naharina ny zavatra rehetra. Fa eto a misy matoateny telo a ampiasainy Isaia eto, zay matoateny telo a nampiasaina tamin'ny faharina dia le hoe noariako, no vola volaiko, nataoko. Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ary ny zavatra noharian'Andriamanitra dia tsara. Ary tsika olombelona manokana dia noharino tahaka ny endriny. Tena noharino tsara tsika. Saingy ny olana tamintsika olombelona raha noharian'Andriamanitra tahaka ny endriny tsika dia noravatsika, nosimbaitsika izay fitoviana endrika amin'Andriamanitra zay tamin'ny nanotantsika. Rehefa nanototsika dia simba lay fitoviana endrika tamin'Andriamanitra. Fa ny mahatsara an'io Andriamanitra tsika io dia zao afaka mamerina n'izay endrika Andriamanitra zay izy rehefa ao amin'ny Kristy tsika. Afaka manavao atsika indray Andriamanitra rehefa ao amin'ny Kristy tsika. Ary izay lazain'ny Korintiana 2:5-7 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Raha ny tena tiany Paoly lazaina amin'io dia hoe zava-boary vaovao izy, nouvelle créature. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, idreo tonga vaovao indray ireo. Dia miverina, lasa mitovy endrika amin'ny Kristy tsika rehefa ao amin'ny Kristy. Zay le fanavozana lehibe izay ataon'Andriamanitra. Ary izay ne ndikan'le Romanina 9:7-20 fatatsika tsara io ozy izy Paoly. Fatatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Na inona mitranga, na coronavirus, na aretina inona, na confinement, na inona dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Fa inona le hoe mahasoa? Tsy mahasoa zay tia vola, fa mahasoa zay tian'Andriamanitra ozy izy. Satria dia ireo zay tian'Andriamanitra zany dia ireo izay voantso araka ny fikasan'ny raha teo. Satria ozy izy ireo izay fatany raha teo dia nitendreny koa hitovy endrika amin'izany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Zay ilay fanavozan'Andriamanitra zany dia ilay fanavozan'Andriamanitra tonga antsika hitovy endrika amin'ny Kristy. Ny zavatra rehetra miara-miasa asoa zany dia ny zavatra rehetra miara-miasa tonga antsika hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy. Mihoatra no ilay naharian'Andriamanitra antsika indray ary zany. Ny fahenina dia fijoroana vavolombelona. Rehefa mibanjina an'Andriamanitra tsika dia mijoro vavolombelona. Averiny indroa koa zany eto amin'ity Isaia 7:20 ny 9:10 dia ozy izy hoe ianareo ny vavolombeloko. Ianareo ny vavolombeloko ny tompo sady mpanompoka izay novidiko mba afantaranareo sy inonareo aho. Mbola averiny zay eo amin'ny 9:12 hoe izany no nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy nisy olo-kafa teo aminareo ka ianareo ny vavolombeloko. Ianareo ny vavolombeloko. Ny asan'ny apôstôly 1:9 miteny izany tsara hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko manomboka eto Jerosalema eran'ny Jodisy ary hatrany amin'ny farany tany. Vavolombelona zany hoe ny tena antony amonjeny Kristy atsika, ny fidianan'ny Kristy atsika na tonga atsika ho voavonjy dia ho vavolombelon'ny Kristy. Izy io Kristy io tena mpamonjy io. Itsika no asainy anambaran'izany amin'ny fiainantsika hoe tena mpamonjy Kristy io. Ary tsy ny vavolombelon'ny maizy azy fotsiny fa vavolombelon'ny asany. Lay namonjeny atsika tamin'ny hafatesany teo amin'ny azo fijaliana ka isika le mpanota dia lasa zanak'Andriamanitra. Izay mahavavolombelona atsika. Izay le tsy misy maharavan'izay satria izay mino azy dia manana fiainana mandrakizay. Tsy fiainana mandra-pavoan'ny coronavirus, tsy fiainana mandra-pahafaty, fa fiainana mandrakizay. Dia vavolombelona zany tsika hoy ny ambaran'ny tompo. Fa vavolombelona fahasoavany koa tsika. Vavolombelona fahasoavany tsy fiainana mandra-panota fa fiainana mandrakizay no meny Kristy atsika. Ninona mitranga amin'ny fiainantsika dia mandrakizay. Le fiainana vaovao azo aminy dia io mila iainantsika io satria fiainana be dia be, tsisy maharombaka an'io. Fiainana be dia be eo ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ary tia ny anankiray ny dikan'ny vavolombelona nge amin'ny teny Grika dia hoe martyre.
martiora fatatsika tsara ny dia zany martiora zany ary zay ny ohatra nanehoany amin'le sarina mipita ranomasina mena rehefa niala avy any Egypta zany de ty ilay fivoahana vaovao indray ty de ny andininy faharola zay ny hoe raha mita ny rano ianao de ombanao ary raha mita ny ona ianao de tsy hanafitra anao izy. Zay le vavolombelona lay vavolombelona fanehoana ny fomban'Andriamanitra, fitantanan'Andriamanitra, fanavotan'Andriamanitra, famonjen'Andriamanitra anao. Fa ngeza be lavitra mihoatra an'izay satria hitatsika fa betsaka ny martiora zay maty fa be dia be mihitsy ny martiora na teto Madagasikara na eran'izao tontolo zao rasalama sy isan-karazany ireny no ny finoany de maty izy. No ny finoany de maty izy. Ka ny Matthieu 7:20 dia haitsika tsara ny tenin' Jesosy Kristy aza matahotra zay mamono ny vatana kanefa tsy mahay mahavery ny fanahy, fa matahora zay mahay mahavery ny vatana sy ny fanahiny amin'ny elo. Zay. Fa ny coronavirus dia ny vatantsika ihany mety vonoiny kanefa lalana andehanantsika any amin'ilay fiainana mandrakizay sy tsanganana maty zany. Fa tsy mahavita mamery sy mamono ny fanahintsika zany. Fa Andriamanitra lay mahavery ny vatana sy ny fanahiny amin'ny elo, zay ny tokony atahorana. Fa tsy ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Satria Andriamanitra dia momba antsika miaraka amintsika ary tia no vavolombelona ny amin'izany zavatra izany. Farany dia ny faharetana mandrakizay. Faharetana mandrakizay. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra maharitra mandrakizay mba hafantaranareo fa tsy inonareo ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Raha amin'ny teny frantsay le hoe izao no izy dia hoe je suis. Andriamanitra dia tsy miova fa je suis foana izy amin'ny fiainany rehetrarehetra, izany ho izy. Ary zay mihitsy ny maha izy azy, zay mihitsy ny maha izy an'Andriamanitra. Ny 7:10 dia mbola niteny izy eny hatramin'izany androany dia izany ho izy. Izany ho izy. Tsy misy maharombaka ny eto amin'ny tanako, miasa ka izy anao sakana izany. Zany io Andriamanitra tsika io. Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra mahery, Andriamanitra lehibe. Fa Jesosy Kristy koa ny teny izany. Izaho no je suis. Ny averin'i Jesosy Kristy foana. I Jesosy Kristy no lay mpiandry tsara. Azonao ve zany, inonao ve zany, azonao antoka ve zany fa raha misy ny mpiandry, mpiaro anao, dia Jesosy Kristy mpiandry tsara. Bon berger. Raha ianao le ondriny. Izaho izy Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany no ahafahantsika manantona an'Andriamanitra. Tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Izany fahazavana zao tontolo zao zay manaraka dia tsy mba handeha amin'ny maizina. Zany io Andriamanitra tsika io. Ina koa lazay, zany tompo. Tompontsika io. Fa mpamonjy atsika koa i Jesosy Kristy io. Tiako mihitsy hiverina hitodika any amin'Andriamanitra, hijery ny Jesosy Kristy tsika fa tsy variana foana hibanjina ny olana sy ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Rehefa jerentsika raha ny Apokalipsy toko fa 7 Covid-19 zay faty. Apokalipsy toko fa 7 andiny faraka 12 ka hatramin'ny fa 9 tsy vakitsika mbola misy ilazany momba ny Jesosy Kristy io koa amin'ny Apokalipsy toko fa 7. Izy ilay mahatoky sy marina. Dia io mahatoky azo antoka ary tsy mba mandainga. Mahatoky sy marina. Io Jesosy Kristy io. Ny anarany koa dia antsoina hoe tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io lazainy hoe zao tontolo zao izy mety levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa le Jesosy Kristy koa dia zay. Na levina ary zao tontolo zao dia izy no aretany zavatra rehetra. Lazainy eo amin'ny Apokalipsy toko fa 7 koa fa Jesosy Kristy ny mpanjaka ny mpanjaka ary Jesosy Kristy ny tompo ny tompo. Izay le mila mpanjintsika, izay le mila jerentsika. Ngeza indrindra, ny lehibe indrindra ary teneny koa ny deba indrindra eto amin'izao tontolo zao. Izany no miteny amintsika. Fa io maharitra mandrakizay. Ary zay no amaranantsika azy ny Hebreo toko fa 13 andiny fa 17 dia haitsika tsara. Jesosy Kristy tsy miova omaly tsy anio ary mandrakizay. Ny zavatra rehetra mety miova, ny zavatra rehetra mety andao anao, ianao mety andao an'izao tany izao. Eny, ny zavatra rehetra mety hiala eo aminao. Fa Jesosy Kristy tsy miova omaly tsy anio ary mandrakizay.
raha verenatsika ho fitiantsika ny zavatra voalazantsika teo dia zao hoe ndao tsika hibanjina n'lay Andriamanitra fa rehefa mibanjina ny Andriamanitra tsika dia mahazo antoka ny fiainantsika satria miteny foana izy hoe aza matahotra aza manahy fa maninona tsika ny tsy tokony atahotra sy tsy manahy satria izy momba antsika mandrakariva miaraka amintsika foana izy ary tsisy mahasaraka azy tsisy maharombaka zay eo an-tanany ary ny fahatelo dia zao satria azy isika fananana isika satria tiany isika dia tsisy mahasaraka azy amin'ny fitiavany atsika ninona zavatra mandalo amin'ny fiainantsika ny manarak'izay dia Andriamanitra zay asaina mpandinintsika androany io dia Andriamanitra miavaka tsy mitovy amin'ny Andriamanitra sy ny fivavahana rehetra sy izay mpamonjy rehetra fa tsy misy tahaka an'io Andriamanitra io fa io mahay manavao atsika mahay mamerina atsika indray hitovy endrika amin'Andriamanitra ho tonga atsika olom-baovao faharena vaovao indray ny andrasany amintsika dia itsika ho vavolombelony anambara sy aneo fa mpamonjy tokoa io Andriamanitra io ka navelona isika dia ho an'ny tompo matsika mbola ny tompo ihany iny mitranga amintsika dia mbola manambara foantsika maneho foana zany hoe azy isika ary ny farany zay hitantsika teo dia zao le Andriamanitra zay asaina jerenao mpanjininao dia ilay tsy miova ho maly sy aneo ary mandrakizay zay le Andriamanitra izay asaina mpanjinintsika ary Andriamanitra azo antoka Andriamanitra afaka miahy sy mitantana atsika tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa ny mihoatra lavitra izay fiainan'izao raha ny olana ny jerenao dia ho hitanao fa ingeza be ao amin'ny fiainanao olana io ary tsy hitanao ny amahana azy fa rehefa Andriamanitra ny jerenao hitanao fa ingeza be Andriamanitra dia tsisy dikany amin'Andriamanitra ny amafa sy anymala i olana io rehefa mijery an'Andriamanitra tsika afaka nitahotrao rehefa mijery an'Andriamanitra tsika dia afaka nitahotrao rehefa afaka nitahotrao dia afaka miatrika ny olana ampitokiny ianao inona ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao zao afaka miatrika ny olana ampatokiny ianao ampatokina an'Andriamanitra ampitoniana amin'ny fahazahoana antoka tsara dia ho hainao no anatanteraka ny fomba rehetra hialana amin'ity Covid-19 ity satria rehefa manaraka ny fepetra zay nambaran'ny tompona andraikitra ara-pahasalamantsika dia azo antoka ny tsy avoan'ny coronavirus atsika fa navoary tsika dia mbola tian'Andriamanitra foana ary na marary atsika dia mbola hain'Andriamanitra ny manasitrana atsika amin'izany fa na tsy sitrana ihany koa atsika fa maty dia mbola tsisy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy izany misaotra anao naharitra hatramin'ny farany dia mirary soanao ao amin'ny Tompo. Amen.